mety tsy tena tian'ny olona ty hafatra ity fa tokony tenenina ihany. Ampy anao ve Jesosy? Eritrereto kely ihany e. Mety mieritreritra ianao hoe ie mazava ho azy ampy ahy izy, fa tena ampy ve izy? Satria indraindray sika mila zavatra hafa manampy an Jesosy vo tena sambatra. Jesosy ampiana vady, na Jesosy ampiko asa izay ahazoako vola be, na Jesosy ampiana laitrano nofinofisiko, na Jesosy ampiana ity, na Jesosy ampiana nitsy, de izay aho vo tena faly. Tsy hoe raha tsy akory ny fananana vady sy asa be karama, fa ahoana raha tsy manana ireo fitahiana lehibe zay nomeny anao reo ianao? Mbola ho sambatra ve ianao manana azy? Ho sambatra sy feno fifaliana ve ianao amin'ny fiainana satria mifankazahatra ampahary ianao, satria voavela ny elokao, satria no avaozina ianao ary manana ny fanahin'Andriamanitra velona ao anatinao? Tokony maneho fankasitrahana amin'ny fitahiana mahagaga zay omeny isika. Nefa azadino fa izy mihitsy no ilay valisoa, ilay fitahiana lehibe indrindra. Ka mbola manontany anao indray aho, ampy anao ve izy?